Manahoany? Nataoko ity vidéo ity satria nangatahanareo fa tsy nieritreritra mihitsy aloha hoe hanao vidéo rangement make-up indray andro any. Fa ohatran'ny tsy haiko tsy mieritreritra an'izany fa satria nareo nangataka dia nataoko fa ohatran'ny hoe manjary mampifilafila be dia izao ary ny ato. Azagaga nareo fa tenue de sport no anaovako ato, tsy ampiseho anahy koa ro nataoko eto izany fa ampiseho an'ity rangement ity. Izao ny zavatra mitranga ato. La birao ity no tena marina fa tsy coiffeuse. Dia nadapiteko amin'izay mahasoa aho. Dia sy mampetipety amin'ny fiainako. Dia izay azavaiko aminareo tsikelikely ny zava-mitranga ato ary. Ato amin'ny ankavanana izao rehefa manao vidéo dia ataoko eto aloha eto amin'ny devant fitaratra eto ny caméra. Ry ny trépiedako ry amin'ny ankavanana ry dia ataoko eo. Dia ireto ny zavatra voalohany ato, ranomanitra. Tsy manana ranomanitra be dia be aho fa vitsy kely. Asehoko anareo ihany mba mitondra izay mahafinaritra anareo. Misy Ulric de Varese ry ambadika ry dia misy Chanel ao fa tsy dia ampiasaiko fa tsy tiako ny fofony ohatran'ny fofona antitra. Izay tsy ampiasaiko izany no aty amin'ny sisiny indrindra aty. Ity Chanel ity atoroko anareo fa sao koa nareo mba tsy tia fofona antitra dia aza mividy io Chanel. Tsy hitako ny boaty nefa nariko daholo fa tsy hitahirizako an'ireny. Dia ataoko eto aloha eto arakarak'izay fampiasako matetika. Fa ity koa izao fampiasako be ity Roger Galet ity fa izany hoe izy lava be dia tsy tiako atao eto amin'ny voalohany eto. Dia izay. Dia misy manifesto eto ambadimbadika kely ao. Dia izay ny ranomanitra. Etage manaraka indray dia ireto amin'ny ilany ireto mascara. Ny ankavia mascara dia ny ankavanana resaka momba ny teint. Dia ireo daholo ny fond de teint asehoko anareo inona avy nefa nampiasaiko. Io Sephora io efa nividiako tamin'ny voalohany indrindra zaho vao nanao maquillage fa ohatran'ny mampamavomavo be izany dia tsy ampiasaiko intsony. Dia misy Maybelline anankiray koa ity efa ho lany. Efa kely dia kely sisa. Dia ity moa izany ilay vao nividiako vaingana kely nampiomehy. Dia correcteur akory roa ireo dia misy an'ity Benefit ity fa mbola tsy nampiasaiko fa miniature namen'izareo anahy fotsiny. Dia mbola tsy hitako izay ampiasana azy. Tsy nieritreretiko nampiasaina akory. Dia ireto indray soin rindri vao nividiako vaingana. Dia beauty blender misy anankitelo ao aoriana ao. Dia poudre reto ambadika reto. Reto poudrako taloha be tamin'izaho vao nanao maquillage dia ohatran'ny nieritreretiko indray hoe atao bronzer izao dia fanaovako bronzer ireo. Dia ireo ny lokomenako atao manakaikikaiky. Ireo ny lokomenako ato. Izy rehetra araka ny filaminany. Dia eto amin'ny ankavanana eto misy tavoahangy vao nahataitaitra nahavaingana. Dia izaho tia boaty be dia anatin'ity boaty ity resaka volo iray manontolo. Ity figo. Dia resaka volo hop. Resaka volo dia ato daholo ny pince sy ny rehetrarehetra momba ny volo. Dia ampirimina azy mba tsy ho tratran'ny vovoka. Dia eo sisiny eo izy. Dia avy eo ireo ny pinceauako dia ity ny ordiako. Dia ireo ny pinceauako ireto pinceau sara. En fait nividy an'ity pinceau ity fa ny fitoerana pinceau ity satria vitsy kely ny pinceauako taloha. Dia avy eo dia nividy an'ity satria efa nibe dia be. Tao amin'ny Zara. Dia avy eo ity indray crayon. Ilainareo amin'ny be dia be eto dia izay. Dia ity base de teint vao nandramako Rimmel. Dia ato gloss sy lip liner. Lip liner. Dia ireto produit tsy dia fampiasako firy. Crème tanana, occitane dia crème tongotra. Yves Rocher tsy dia fampiasako. Dia eto ananiny eto misy ny crème soin-ko rehetra. Dia ireto fa lotion sy démaquillant ihany koa
de ity sy ity anti contour des yeux, de ity fixateur ana maquillage, de reto échantillon ana crème tany pharmacie, de ity crème du jour, de ity crème de nuit. Reo zao fampiasako matetika de ataoko amorony eo. De ao anatin'ity tiroir ity indray fard individuel de correcteurako MAC, de poudre barre minérale, de fitoerana lentille-ako, de reto nikavinako rehetra primindrimoka, de pinceau kely. De pinceau kely sy pinceau kely reny zany le ataoko ato tsisy plasiny. De ao anatin'ity blush koa, ity blush guirlande, ity blush benefit, de ity Maybelline, de ity borosiny. De zay ny ato de bortry de poubelle maloto be, de ity tamin'ny calendrier. De ndrasary aratorikanareo iny atao anatin'ity bortry ity. Andray ity boîte be ohatra ny adala. De natao anatin'ity boîte ity boîte neritreretiko anaovako article le zavatra nividiko reny sy produit mbola ampiasaiko vao vidiko fa mbola ohatra hoe vidiko en double satria matetika intéressant mividy en double. De zay de zavatra vao mbola ampiasaiko manaraka zany. Zavatra nanako en double reto matoa ataoko ato produit mbola ampiasaiko fa tsy ariana. Fa tsy ariana ny tsy amena olona vidiko double mihitsy. De misy tiroir de atao anatin'ity tiroir ity ny paleteko rehetra. De itony paletina maquillage échantillon tany amin'ny Urban Decay. De ity ny paleteko front cover, de vis 3, de ity paletina blush, de reto fard individuel, de reny palette, itony palette slick, de zay, de coton-tige, de palette. De zay, de aiza koa de ato anaty tiroir ato korotana taratasy tsy azahoko anareo korotana taratasy ny ao any ambany any feno boritra daholo fitoerana produit ana volo. Reto de maquillage coton de dissolvant, de misy boritra misy korotana any ambadika any fa tsy de mila aseho. De reto indray crème volo, menaka moa zany menaka volo io Babyliss fampiasaiko volo koa. De ao ambany ao fitehirizako zavatra atao giveaway, ataoko aloha fa tsy ampiasaiko akory. De vernis koa atao anatin'ity boîte ity. Ity boîte ity de tsy boîte nividiana fa boîte à vin. Fa récupéreko fa hozy izy hoe holokoiko indray andro any. Rehefa mahazo loko de zany ao anatiny. Nalahatra tato fotsiny vernis de misokatra ohatr'izao. De zany ao anatiny nalahatra par marque le izy satria ohatrany mba misy marque ihany. De reto ambony indrindra reto zany, reto zany Yopi de reto Rimmel, de misy Essie anankiray vernis Essie ako, de reto Sephora, de reto Yves Rocher, de reto Guerlain de Paris, de reto ny lime à ongles sy ny sisa. De mbola tsy nahazo loko fa rehefa mahazo loko de holokoiko izy ireo. De zay ny rangement ka manantena fa mba nahafapo anareo izy mba mahafalifaly anareo namako de misaotra mandrakariva.